MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Big Crystal, penina tena azo antoka. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Malondro disadisa mpividianana samihafa tena no ny asa niaraka ny tokony ho izy ve ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina malagasy anaja ny teny nomeny ve ny filoha andika tsy handefitra amin'izay tsy fanarahan-dalàna rehetra. Miandry izay ho afitsoko ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina manoloana ny fijerena ny fitarainina sy fitoriana mampifanolan'ireo kandida maro ny rehetra amin'izao fotoana izao taon'izay ahitana ny fomba fiasany na aleo tena tokoa na ho voabaiko ny kandida mpanjakana. Tsy anaiky ny fanodikodinana ny voka-pividianana niteraky ny distrika ny Faratsio manoloana ny paikady maloto amin'ny mpandanina ny kandida miaradia amin'ny fanjakana araka ny fanambarana. Vonina ny hiady hatramin'ny farany ny safidim-bahoaka ny kandida Ramilson no Menjanahary mitarika vonjy-maika ao Faratsio araka ny fanazavany. Ankoatra ny lavanila sy ny kakao manomboka liana amin'ny akora toy ny mangahazo ihany koa ireo mpandrarany velany. Ireo mpandray anjara amin'ny CAE na ny Salon International des Acteurs Économiques izay nanomboka androany. Any velany nigadona ny Frantsa androany ny filohan'ny pirenena Amerikanina anatrika ny fahatsiarovana ny fahavalopolo taona ny débarquement de Normandie ao Mahabitsa raha mpitso ny fahatsiarovana io fotoan-dehibe io izay lasa ambom-piona n'ireo filohan'ny pirenena sy filoham-panjakana maneran-tany ny antsiprian'izay. Finaritra tombokilasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity atena ny araba ary manasa anao ihany koa anaraka izany ety mpanomboana dia ampahafantarina amintsika rehetra fa ivahiny atao anatin'ny fampalalam-baovao ny kandida solombavam-bahoaka ny Faratsio Ramilson no Menjanahary tondrany ny fanazavana mahakasika ny zotra mpividianana tany Antoerana sy ny resabe mandeha amin'izao fotoana izao mahakasika an'izay fividianana solombavam-bahoaka tany Antoerana izay eo etintsika nokafana ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao izay ho any androany fanokafantsika ny fampalalam-baovao mahatonga an-dahatsoratra avy hatrany manoloana ireo disadisa mpividianana samihafa tena anao ny asany araka ny tokony ho izy ve ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina malagasy anaja ny teny nomeny ve ny filohany ka tsy handefitra amin'izay tsy fanarahan-dalàna samihafa ka eto Andriatsilafo. Mihamafanatrano ny toe-draharaha aorian'ny fividianana eto amintsika amin'izao fotoana fanambarana etsy fanambarana eroa milaza fa nisy ny osoka sy ny alabato ny fividianana sy ny famonoana ny safidim-bahoaka ny fanovana ny vokatra azo ny tsy famoahany seny izay tena vokatra andrasan'ny mpifidy araka ny tokony ho izy sy ny maro hafa. Manoloana izany miezaka mamily ny sain'ny olom-pirenena amin'ny zavatra hafa ny mpitondra sy ireo mpiaradia aminy. Androany ohatra natao izay hisarihana ny mason'ny olona amin'ilay andrana teleferika. Io andrana io izay lasa ny omezan'ny olona satria teto Madagasikara ihany no nisy bidon mavo ny taingina teleferika talohan'ny olona tompon'ilay bidon. Na eo aza nefa izay fiazahana isintona ny mason'ny olona izay tsy afaka ao ambavany maro ny alabato sy ny tsy fanarahan-dalàna nyseho. Tsy afaka ao ampon'ny olona ny alahelo no ny safidiny na odina amina olona izay tsy nifidiany akory. Fa ny tena tsy afaka ao an-tsain'ny maro ihany koa dia ilay lokaloka sy fanambarana nataony ny filohan'ny ACC milaza fa tsy handefitra amin'ny tsy fanarahan-dalàna rehetra mikasika ny fividianana. Io filohan'ny fitsarana avo io izay nilaza ihany koa fanao ny asany araka ny tokony ho izy. Any amin'ny ACC mantsy amin'izao fotoana no miantefa ny antsoavo ataon'ireo kandida sy ny olom-pirenena rehetra mitaky ny zony sy miaro ny safidy nataony ny 7 ny volana May lasa teo. Tsy hitanila fa hiasa araka ny tokony ho izy tokoa ve ny ACC ka hitazona io teny nataony io. Tsy izy ve nitsindry hiatra amin'izy ireo ka fitsarana radrariny sy araka ny lalàna tokoa no iseho. Miankina amin'izay no ampilamina ity firenentsika ity. Raha ny toe-draharaha eto amin'ny firenena mikasika ny voka-pividianana vonjy-maika no jerena. Usaha andray fanapahan-kevitra ve ny ACC eto amintsika ka hanao tahaka ny fitsarana avo tao Senegal
izay tsy nanaiky fanemorana ny fifidianana tao an-toerana ary nanafoana ihany koa ilay didim-panjakana navoaka ny filoha Macky Sall izay nanova ny tety androm-pifidianana tamin'izany fotoana. Mitodika any amin'ny ACC ny mason'ny malagasy iray manontolo sy ny masony izao tontolo izao. Fa isan'ireo rafi-pitsarana andrasany maro amin'izao fotoana ny fitsarana avy momba lalam-pandreniny ho anatrihan'ireo endrika kolikoly ara-pifidianana sy fanodikodinana ny safidim-bahoaka indrindra ireo fangalaram-bato izay ananandretra-pirofo amin'izao fotoana izao. Kiondalana ho an'ity androm-panjakana ity ny fifidianana iny na ampiseho izy ireo fa manaja ny lalàna na ampiseho ihany koa anatin'izay fa voabaiko ny mpanao politika eto amin'ny eo amin'ny fitondrana. Fandikan-dalàna, fampiasana fitaovam-panjakana sy olom-panjakana, fanodikodonana ny safidim-bahoaka ary indrindra ny fangalaram-bato, ireo amin'ny ankapobeny no eno mandritra ny fitaraina ny vahoaka eny fotony, indrindra fa ireo kandidà izay nifaninana tamin'ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka iny, manerana ireo distrika 20 ijoro amin'ny fahamarinana avy ny HCC izay amoaka ny vokatra ofisialy sa iretsy-kombakomba amin'ny fandikan-dalàna. Raha antsika mahita ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka voalohany indrindra aloha dia fifidianana akaiky ny vahoaka kokoa noho ny fifidianana filoham-pirenena. Zany hoe isaky ny distrikta zany dia ny candidat tsirairay fantatry ny mpifidy hoe iza no ny fidiny. Zany hoe raha ny tokony ho izy dia sarotra ahodikodina kokoa ilay valim-pifidianana. Ny tiana tongavana dia izao volana avrily ve moa iny nanao fanambarana entitra ny filohan'ny HCC hoe hampiatra lalàna izy. Tsy haiko moa ilay izy na hoe hampiatra lalàna amin'izay ve, satria raha hoe amin'izay dia hoe nampiatra ve taloha sa tsy nampiatra, fa hampiatra lalàna izy. Dia sady miandry zany izao ny mpifidy no miandry ny candidat, satria matoa ny candidat mametraka fitoriana, zany hoe misafidy ny fomba ara-dalàna dia manana profo izy zay na manana fijoroana vavolombelona. Dia miandry ary tsika hoe aiza tokoa ilay hampiatra lalàna araky ny lalàna. Tsy tokony handray baiko politika ny eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana hoy ireo mpahay lalàna nanaovana fanadihadiana ary tokony ampiseho fa ny lalàna no ambony noho ny resaka politika. Nampalahelo ane sady mampime le lasa sangisanginy ny olona rehetra le hoe azo raisina fa tsy mitombony. Iny moa ny tena fandikanana iny amin'ny lalàna dia hoe recevable, zany hoe ny raisin'le fitsarana le fitakianao dia ny dinihany fa hitany hoe tsy mitombona, zany hoe sans base légale na hoe tsy azo omena fahafapo ianao. Dia raha ny tokony ho izy manahirana satria sady resaka politika ny resaka lalàna le fifidianana sy olom-bavam-bahoaka. Ny resaka lalàna dia fandikan-dalàna no hitondrana pirofo ary ny resaka politika kosa saropady kokoa satria ny lalàna ve no ambony noho ny resaka politika. Dia eo zany ny HCC kiondalana io ho an'ny HCC koa ampiseho amintsika ve izy hoe tena mampiatra lalàna tokoa izy, fantaniana no apetraka. Dia hitantsika isaky n'izay misy fitoriana ataon'ny candidat isaky ny distrikta ho azontsika eo ny valiny. Andrasany rehetra araka izany ny valiteny izay omeny HCC manoloana ireo fitoriana napetraky ny candidat eny aminy. Ohatry ny mahazatra indray ve hoe azo raisina fa tsy mitombona sa mba hiova zavatra fa ho araky ny tena mahafitsarana azy ny fomba fiasan'izy ireo. Fa mbola hoela vao afaka miatrika fifidianana ny kalalahany sika eto Madagasikara. Ho ny candidat Christine Razanamasoa i Madagasikara izay tsy ho afaka amin'ny fampiasana fitaovana sy olom-panjakana hanomezana avahany ireo candidat mpanjakana. Tsy nijanona teo amin'ny fampielezan-kevitra fotsiny ihany ny toy nandritry ny fifidianana ary mbola mitoy amin'izao aorian'ny fifidianana izao ny fampiasana fitaovam-panjakana sy olom-panjakana hampandaniana ny candidat mpanjakana. Mbola hoela ny eto Madagasikara vao afaka miatrika fifidianana ny kalalahana madio sy manaja ny safidim-bahoaka hoy ny candidat Razanamasoa Christine. Anisany tsy fanarahan-dalàna nataony candidat tohanany fitondrana ilay candidat naharina voalohany dia tena fanitaram-pahefana tokoa ilay zany ny fampiasana fitaovam-panjakana ohatra tao ambondromisitra amin'ny komina atao amin'io fokotany atao hoe ambilombe izay be mpifidy indrindra dia atao dia tsy tahantsika enatra ny fomba ny candidat voalohany dia mampiasa fiara miloko mena ny numeraony ary mizara vola
ary ny sondoara dia hovandry zareo ataony lamba ahafahany manao ny fanovana ireo piletana manampy piletana ao anatiny apetraka ao anaty vata mangarahary fitaovam-panjakana ampiasana ihany koa tsy fitaovam-panjakana ve reny helicoptera reny hoentiny mpanao propagande sy ny kandida tohanan'ny fanjakana ary mbola ao ihany koa ny fiarany lehibe ny districta dia mitatitra elo miloko volomboasary kanefa dia ny numéro misy olona teo fa tsy afaka lay hoe district nambato finandrana misoratra mibarabara maro zavatra ohatran'izany fa analana tapahefana dia hitako fa tena mbola hoe la mihitsika malagasy raha izany mitohy no mba hoe totosan'izany atao hoe fifidianana atao ankalanana ka tena manaraka ny tena safidiny vahoaka ankoatry ny olana ao ambato finandrahana no sakanana tsy navelanao fampitana ny vokatra ihany koa ny kandida ao manakaraka velotaraina be dibe ny zavatra sy fatombanana tamin'izany ary fa nangatanay confrontation tao ny CNMV na sini dia sy nahazo rano noho izany dia manambara ireo vahoaka matoa sy nanome alalana andraika dia misy hantony manokana tsara fa dia manaitra sika vahoaka rehetrarehetra mba hiaro isafiditsika ny atotantaratasy rehetrarehetra moa dia fahalaka ny Antananarivo hangatana confrontation mandeha koa dia manaitra ireo mpitondra fanjakana koa mba handraika sy hanatanteraka n'izany fangatahana zany mba hampibaribary ny maro namgitra ny fifidianana tamin'ny mijanona ho resaka fotsiny any hatreto ny mahatany demokratika ny Madagasikara raha ny zava-misy aorin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao no jerena very zo ny akamaroan'ny vahoaka malagasy ary fanjakany ny vola sy ny fitiavam-pahefana no misy raha ny fitarainana voaray fa manoloan'ireo tsy fanarahan-dalàna sy alabatontranga tsy voajan'ny zonay oroponina ao amin'ny boborotany fahaefatra raha naneho ny heviny tamin'ity androany ity manjaka ny tsirariny raha ny fitarainana voaray androany fanampanazavana reny hosoka zay nisy tamin'ireny latsabato tamin'ny fahasivy amby roapolo ny volana may regny nisy kandida namana zao nanome pirofo tamin'ny bureau de vote nisy nandatsana vato au lieu de hoe 5 dia nitovanany zareo anankiray dia lasa 5 amby zato le izy zany zao dia tsy mety kosa le feny hosoka izy tety indrindra tamin'ny bureau pokotany nisy anay tety akadim-bahoaka magnisa vato ame maizina zay tenene mpagnisa avao dia sorata avy eo nefa navita ny fagnisambato dia rehetra izy io dia midika zany fa halatry le izy ohatra manjaka be le tsirariny any le olona ka tena ohatrany hoe safidinay zany nakaiza zany le safidinay zay mahita tamin'ny fifidianana tamin'ity fa nisy fidina vola boritany faefatra dia tsy manaiky ny voka-pifidianana satria vao itsakitsaka ny safidinay no ny alabato sy ireo osika izay niseho teto aminay za zany tsy mendany any anina na mendany amin'ny rakotana mendany amin'ny rabe fa hitako hoe tsy normal fotsiny le izy ty manaraka ny safidim-bahoaka zany dia nisy ny alabato ny bureau de vote zay hita zao dia nahitana trangana fangalaram-bato daholo ny akabetsahana misy koa nefa ny osika misy vidina vola be da be zany le zavatra anseho tsy anaiky hatramin'ny farany ny fanodikodinana ny safidiny nandritra ny fifidianana sy solombavam-bahoaka ihany koa ireo vahoaka tao amin'ny distrika ny Vondrozo araka ny fanambarana ny voka-pifidianana tao an-toerany izay tsy ahivana fa nabotsiny senio ny fanazavana ampandaniana ny kandidany Irmara any an-toerany tsy anaiky hatramin'ny farany ny famadiany seniny voka-pifidianana tao amin'ny distrika ny Vondrozo afana mampandany ny kandidany Irmariny ireo vahoaka ao an-toerana raha ny fanambarana nataon'izy ireo agnaty fahatongavana eto dia izao mikasika safidim-bahoaka izay nitanteraka tamin'ny alalan'ny fifidianana solombavam-bahoaka eto amin'ny distrika ny Vondrozo izay nikortahin'ireo manam-pahefana fa sy ekenay velively izao safidim-bahoakanay lany ka navadika izay sy natao lany no holanina
ka mizoreto ay sy manaiky an'izany fa esafidinay dia numéro 1 madame Pauline no laniny esafidim-bahoaka tamy districtny Vonrozo ka nohon zany mampiakatra epitarainany aminareo manam-pahefana ambony zay fa sy magneky velively hagnakortagnan'ireo safidim-bahoaka izay efa nataona ilany ato amy districtny Vonrozo. Manoloan'izany manao antsoava amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ambony ijery akaiky io raharaha Vonrozo io isy fitoninany lehibe ny fiangonana FLM ao an-toerana. Ny maharay aman-dreny mpiangonana ny tenako mahita ny savorivorim-bahoaka ato amin'ny distrikany Vonrozo noho ny voka-pifidianana miova amin'izay lan'ireo kamarina ka miteraka izao savorivory izao dia manao antsoavo aminareo ray aman-dreny ao amin'ny fotoanam-panjakana mahefa isan'ambaratonga ny tenako mba ijery akaiky izany mba isiany fitoniana eo amin'ny vahoaka ny Vonrozo fa mahamenatra. Marina nefa fa ny kandida sy miakina numéro 1 madame Pauline no nitarika amin'ny elanelany Isambato 700 nefa ny kandida numéro 4 Irmar no napakariny seny aty Vonrozo ho lany ka io no mahatonga ny savorivorim-bahoaka zay mbola sy nisy taty Vonrozo hatrizay. Jeivina nampitombo nisy 970 izany hoe lasa 977 ny totalin'ireo Isambato tao amin'ny komina Vohibreka distrikany Vonrozo raha toka nisy 777 ny totalin'ireo mpifidy. Nampiakarina manaraka izay ihany koa lasa 777 ireo vato manan-kery tao an-toerana. Lasa ny kandida Irma indray araka izany no mitarika amin'ny Isambato 770 isanjato raha toka tokony ho kandida tsy miankina iray ao an-toerana izany raha ny voka-pifidianana vonjimaika navoaka ny SRMV. Tranga izay niteraka savorivory tao an-toerana ny alahady lasa teo. Fanamoaka fanambarana ny KMF no hoe fanabeazana olom-pirenena ary miantso ny CENI amoaka ny vaovao ny valim-pifidianana isaky ny birao fandatsaham-bato amin'ny alalany tranokalany sy ny tambazotra ny Tserasera isoroana ny resabe mandefa fanaronana alabato ifamoahana ny fironana ankapobeny fotsiny io raha ny voarakitra tao anatin'izay fanambarana izay. Anoizatsika ny fampalalam-baovao avy hatrany dia todo-dohan'ny faratsiosika tsy anaiky ny fanodikodinana ny voka-pifidianana niteraky ny distrika ny Faratsio manoloana amin'ny paikady maloto entina mpandaniana ny kandida miaradia amin'ny fanjakana araka ny fanambarana androany. Ireto farany izay manany sy ny korotana sy ny savorivory raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny CENI sy ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrena. Tompona ndraikitra feno amin'ny mety sy ny korotana eto amin'ny tany sy ny firenena ny CENI sy ny ACC raha mikiry biby manodikodina ny voka-pifidianana izay natao tamin'ny 2020 Mey lasa teo hoy ny fanambarana nataon'ireo teraky ny distrikany Faratsio androany. Fifidianana izay tena isolotena ny vahoaka eny anivon'ny antemera-pirenena hoy izy ireo natao ka tsy ekena ny kajikajy politika hampandaniana ny kandida avy amin'ny fanjakana. Miangavy ny CENI Foby Antananarivo mba ho vokatra voamarina tsara no avoaka mba tsy ampisavorivoro saim-bahoaka. Miantso ny ACC izahay mba hitsara araky ny lalàna sy ny feo feritreretana satria na filaminana na korontana ny vokatry ny didy ka tompona andraikitra ary ho tsarainy tantara amin'izany ianareo. Manentana ny vahoaka ny Faratsio mba ho mailo eo ampiandrasana ny vokatra ofisiary ary mba ho sary-piaro amin'ny fiarovana ny safidy. Jaivina moa nahazo vato ambony mihoatra ny kandida mpanjakana Lalatina Rakotondrazafy ny kandida avy amin'ny vovonana Firaisankina Ramilson Andriamapionina nandritra ny vokatra vonjimaika navoaka ny SRMV tany amin'ny distrikany Faratsio. Tsy ekena araka izany ny paikady maloto ny fitondram-panjakana hampandaniana ity kandida miaraka amin'ity hoy hatrany ny fanambarana nataon'izy ireo. Satria tsy nisy fananao fitaraina na ny telotonta zany hoe tsy izy ireo hoe tsy le vokatra marina avany amin'ny birao mpifidianana manerana ny fokotany ireo. Dikan'izay zany dia aminay aloha zany mandra-pahatonga an'izay ho tonga ny vokatra ofisialy dia ireo no eritreretinay fa marina. Dia ireo vokatra ireo no tokony mandeha any amin'ny CENI raha ny tena marina satria ratsa mankaika ny CENI inga ireo tsy tokony iovy ireo zany any amin'ny CENI Fobe fa ny tena mampitahotra zany
dia ny hoe ny any amin'ny ACC tsy fantatro izay za tsy mahafantatry ny any fa io moa zany ny fitsarana dia tokony mitsara araky le zaiko teo a mitsara araky ny lalàna mitsaraka araky ny feo miferitreretana tsy anaikatra amin'ny farany ary manambana ny andray fehipetra entitra ireo teraky ny zanaky ny faratsio raha tsy misy ny fampiarana ny lalàna sy ny famarinana amin'izao fiandrasana ny voka-pifidianana ofisialy izao. Ampatsahivana hatrany fa ho avy eo ny kandida Ramilson Nomenjanahary resaka bebe kokoa makasika izay rehefa avy eo fa ankoatra ny lavanilina sy ny kakao izay isan'ny vokatra fanondra Madagasikara manomboka liana amin'ny akora toy ny mangahazo ihany koa ireo mpandraharaha any ivelany raha ny tatitra nataony ireo mpandray anjara tamin'ny CIE ny Salon International des Acteurs Économiques ny hetsika izay nanomboka androany hatramin'ny fahavalon'ny volana Jona izao etsy Andotapenaka. Mahaliana ireo mpisehatra sy mpandraharaha vahiny vokatra eto Madagasikara na ireo akora fototra na vokatra amin'ny asa tanana malagasy. Sarotra ankilany ny lalam-barotra amin'ireo mpiantsehatra ara-toe-karena sy mpandraharaha vahiny antony hetsika Salon International des Acteurs Économiques. Isaky ny édition ny SIE dia zanay foana hoe misy firenena iarahana miasa nisan'izany zao tamin'ny andiany voalohany avy any La Réunion dia nizahana ny fisiny fifampirarahana ara-barotra entre ny zareo avy any La Réunion sy Madagascar. Dia ny deuxième édition indray niarahana miasa tamin'ny Corée du Sud. Ny tena misongadina aloha zany dia ny fantatra hoe inona ny vokatra mahaliana zareo any ivelany dia ireo zany nizahanay atosika manao mise en relation zany zay na aorianany le événement ireto ny vokatra mety mahaliana le olona mpitsidika ny SIE ny avy any ivelany zany. Ny ako ny hitanay dia misy zao zareo tafiditra anatina groupement ny coopérative kely ohatra tafiditra anaty groupement zao zareo dia manome retour aty aminay hoe lasa présent hita marché any ivelany. Ny hita mandeha aloha zany zao dia ny resaka vanille sy ny resaka kakao dia manomboka hita ihany koa ny resaka mangahazo moa zany. Ambom-pionan'ireo mpisehatra ara-toe-karena ny tanjona raha ny fanazavana isan'ireo trano efa hita amin'izany ireo orinasa misehatra amin'ny fanampiana ara-teknika na ara-bola ireo orinasa madinika sy salantsalany. Ny Abrok dia orinasa zany manampy ny orinasa madinika na ny salasalany na ny hoe atosika ihany hoe PME dia miezaka mitondra vahaolana eo amin'ny ara-teknika na ara-financiaire. Zay zany asanay misy manao courtage manao promotion dia manao accompagnement ao amin'ilay courtage raha ohatra misy entana na zavatra tedavina karohan'ilay orinasa kely dia afaka manampy anazy ny Abrok. Dia ny exchange indray mitovy amin'ny tanjon'ny Abrok ihany ny anampy sy tondra vahaolana ho ana orinasa madinika na salasalany. Amin'io indray dia mila orinasa ny eo zany mandefa le exchange association ana expert bénévole dia izy io zany avy any avelany no maketo antoerana amin'ny maha-bénévole anazy dia maimaimpona no anampiany an'ilay orinasa fa fotsiny hoe misy condition kely hoe mba orinasa efa formel nandritra ny 3 taona ilay orinasa. Ny tontolon'ny asan'ny tanana antoka iray ahafahana mampafantatra ireo vokatra vita zato isan-jato malagasy ny hetsika tahaka izao. Tsy ireo vahiny ihany mialiana amin'ireo zava-baovao sy asan'ny tanana amin'ny endriny hafa ny malagasy eto an-toerana raha ny fanazavana. Kabalo zany nafatarana ny kabalo ohatra amin'izay resaka chemise fa depuis nandraisan'ny nouvelle propriétaire anazy dia ny diversifier ny activité dia nanomboka ny resaka artisanat. Ao amin'ny artisanat dia matière telo ny travaillenao cuir, soie dia ny raffia fa récemment zay nanomboka nampiasa ny fibre de bananier. Dia tena ataonay zany dia miezaka mampafantatra ny artisan local zay amin'ny alalan'ny fitrandrahana ny asa tanana malagasy zany hoe efa fahaiza manao malagasy zany hoe zahanay trandrahana sy atsaranay ao anatin'izay. Ohatra zao ny cuir ampiasanay dia cuir local daholo dia asa tanana atao amin'ny tanana daholo zany ny asa rehetrarehetra fa tsy mampiasa machine zay ao anatin'izay. Ohatr'izay koa ny landy mandoko amin'ny teinture naturelle zany zay extrait naturel fa tsy rara be zay mampiasa produit chimique.
malagasy satria asa tanana malagasy daholo ireo dia tianay ho ampahafantarina sy ho entina amin'ny afo kokoa zany le asa tanana malagasy dia izay no antony mahatonga anay mandray anjara amin'ny salon ohatra zao. Sokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ary aritra efatrandro araka izany salon international des acteurs économiques etsy amin'ny canal olympia Andohatapenaka. Andrasana amin'izany ny fanamorana fifandraisana amin'ireo mpisehatra ara-toe-karena amin'ireo mpandraharaha avy any ivelany. Omena tombony bebe kokoa amin'ny alalan'ny agence premium ny Baobab Bank izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly ireo mpandraharaha madinika sy salantsalana eto Madagasikara. Agence premium izay ahafahana mampiroborobo ny toe-karena eto amin'ny firenena Gaëtan Andriatsilafo. Taorian'ny fitokanana ilay agence premium voalohany eto Madagasikara omaly tolakandro, nitota amin'ny fety fankalazana ny fitaran'ny agence, niarahana tamin'ireo mpanjifa sy mpiara-miombina antoka amin'ny Baobab Bank Madagasikara omaly arivo. Nandritra izany no nanamafisan'ny tale jeneraly Baobab Bank fa miroso amin'ny tsara kokoa hatrany izy ireo ho fanatsarana ny toe-karena eto Madagasikara sy ho fanomezana fahafapo ireo mpanjifa. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce qu'avant cette soirée, nous avons ouvert un autre chapitre dans l'histoire de Baobab à Madagascar en inaugurant. Falsika androany satria mialoha izao fotoana izao nidirantsika ny pejy vaovao an'ny Baobab Bank eto Madagasikara ka nosokafana ny agence premium ny Baobab vokatry ny asa miaraka vokatry ny asa taorian'ny fangatahana sy ny sosokevitra tena faly ao amin'izany faly satria ny fanokafana io agence io na raha nitsodrano avy amin'ny solitenan'ny groupe Baobab dia natokana ho anareo ary asaiko ianareo tahaka ny nataoko tamin'ilay karta ny volana janoary ny ampiasa azy ahafahana manova ny banky ho traika efa iainana sy tsy manam-paharoa. Ambarako anareo fa ny mpiara-miasa amin'io agence io dia vonona ho anareo mba hahomby ny tohana omena. Confirme que les collègues qui sont dans cette agence se mettront à votre service pour que l'accompagnement soit efficace. Omena tombony bebe kokoa amin'io agence premium io ireo mpandraharaha madinika sy salantsalany. Fomba fiasa izay tafiditra amin'ny paikady napetraky ny Baobab Bank ho fampiroboroboana maharitra ny toe-karena eto Madagasikara. De servir les petites et moyennes entreprises de ce pays. Et donc cette nouvelle agence sera là pour servir aussi la clientèle PME. Ny anampy ireo orinasa madinika sy salantsalany amin'ity firenena ity. Araka izany dia anampy ireo PME io agence io. Tafiditra ihany koa ao anatin'ny paikady fampivoaranay ny Baobab Bank eto Madagasikara ka hitsinjo lavitra amin'ny fampiasam-bola anome tolotra vaovao sy tsara hatrany ho an'ny mponina. Ny antom-pisianay dia ny andray anjara amin'ny fampivoarana ara-toe-karena amin'ity firenena ity. Matoky izahay mijery ny ho avy ary hanohy hatrany ny fampiasam-bola ahafahana manohana ireo mpandraharaha eto. Izay no antom-pisianay eto. Zava-dehibe ihany koa ny andraisana ny fivorian'ireo mpikambana amin'ny filankevim-pitantanan'ny groupe izay ho tanterahana eto Madagasikara amin'ity taona ity. Nous tenions la réunion du conseil d'administration du groupe ici à Madagascar cette année. Jeivina trany io agence premium manotokarana omaly io no agence afafito amby telopolo ny Baobab Bank eto Madagasikara izay efa misandraka amina tanàna miisa 720. Dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny sento vetivety ao anaty doka fohy aorian'izay ny resadresaka iarahana amin'ny kandida sy olombavambahoaka ao Afaratsio Ramilson no menjanahary resahana mahakasika ny zotra-pifidianana tany Antoerana sy ny resabe mandeha amin'izao fotoana izao. Aza misaraka amin'ny ary. Fuiza kwa minea atsiarova kuwakai tiki tiki vo mandenga masuandu. Pour la prochaine fois, Big Crystal, le stylo toujours fiable.
Araroty mbalika be na saramanitra amity fianam-bidigovana volana jona miaraka mibalika ao amin'ny 200x plus lasa 10,000 ariary monja mipetra-bola voalohany raha etsarary izy teo aloha dia efa afaka misitraka hazavana mandeha amin'ny masoandra ianao misy jiro antona efatra amin'ny jiro ray mirehatra ho azy rehefa mahatsikaritra fihetsehana sady afaka misarja finday aza taraiky hatramin'ny faha-telopolo jona ihany io a manatona haingana ireo telma shop akaiky anao sy ireo mpanjara akaiky anao manazava aminay ambany volo araka nefa natsidika tany amin'ny mpiandohana dia manambahiny ny sampana fampahalalam-bavao an'ity ala ity dia tsy iza Faramilson no menjanahary kandida solombavam-bahoaka atao faratsio miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-bavao amin'ity ala ity mialohany hidirantsika ao anatiny votoatiny resaka n'ity ala ity samy misoratena ho mpandresy ianao sy ny kandida larana faharoka antony fifandonana amin'izao fotoana izao mily fa raha ny fanisana nataonareo tamin'ireo birao fandatsaham-bato rehetra vantany vita ny latsabato tsy azo edikevitra ve ny fandresenao tao faratsio be dehibe namana iva ary manatitra ny fiarabana ho anao entanivon'izao fampalalamba vao zao ary namana rehetra ny ambaditra teknisiana rehetra ary miaraba ihany koa ny vahoaka ny faratsio na eto na toerana any ivelany zay manaraka an'izao fampalalamba vao zao marina dia marina tokoa fa nandalo fifidianana ny firenena tamin'ny herin'ny androany tamin'ny larobisy 20 Meo lasa teo na ny safidina ny vahoaka malagasy ary indrindra ny vahoaka ny faratsio todika ny faratsio ny masina zao tontolo zao satria ny masiny ny mpiraitan-drazana rehetra satria zavatra goavana ny zavatra nisy any amin'izany district amin'ny faratsio zany raha momba ny vokatra manokana dia hoe naray zay ny PV tao anatin'ny biro-pifidianana 200 amin'ny 200 zany hoe 200 sur 200 nisa azonay teo anatin' zany dia mitarika zay ary nametraka fitokisana ny vahoaka ny district amin'ny faratsio tamin'ny député mily satria raha ny zavatra nisy tany dia manana elanyelam-bato zay 2368 teo anivon'ny QG-anay zany zay vokatra zay manoloana ny candidat mpifaninana ao anatin'izany ny candidat mpanjakana moa mazava avy zay nilazany azy dia azatsika amin'izay ary rehefa nandehany ny fanisam-bato teo anivon'ny vaomera mikirakirana zany eo anivon'ny district ny SRMV zay tapitra tamin'ny asabotsy lasa teo dia nahazo zay ny PV de clôture ary zany indrindra no nientinay hoe zay no rafitra ny fotony tantana n'izany fifidianana solombavam-bahoaka zany efa hita am-pelantanana zany PV zany ary nahazo zay ny vato manoloana an'izany vainy 2897 vainy 2897 zany hoe 2,4 fito amby 7,700 amby ary ny candidat mpifaninana zany hoe candidat volomboasary zany dia 920 sy 500 sy 4 alina 920 sy 500 sy 4 alina zany hoe ny elanelam-bato zany teo anivon'ny SRMV dia mamisy 2351 zany hoe misy fidinana fa somary kely ihany kely izy azonareo zany azo zay maka calcul hoe mety misy kajikajy kely any tao anatin'ilay izy zavatra ohatran'izany mety misy ny zavatra azo ekena ny zavatra ohatran'izany hoe nidina fa kely ary zay hoe io zany anisan'ny anankiray zao engana amin'izao fotoana hoe raha azo lazaina zany vokatra teo anivon'ny district satria lalàna mamea anazy an'izay na mamea an'izay fiampitoana niasany zany ary namea ny vokatra mazava io teo anivon'izany district amin'ny faratsio manokana dia mitarika ary manana ny fandresena zany raha zay nilazana azy hoe manana amin'ny fandresena ny député mily larina fahatelo tao anatin'ny azakazaka masina tao anatin'izany fifidianana zany raha jerena dia telo zay ny candidat ary zay candidat telo zay dia tena koa anatin'le izy ao anatin'ny vovonina firaisan-kina mazava ho azy fa zay no mitarika dikan'izay dia hoe nametraka ny safidina ny vahoaka ny district amin'ny faratsio ary nametraka ny olona azo ny antoka hoe hitondra ny etaetany hitondra ny zavatra manahirana anazy hitondra ny safidiny ho amin'izany atao hoe candidat mily na député mily amin'izao fotoana zao zay député vokatry ny tany mily fa io elanelam-bato mahery ny 304 io no isan'ny tarika ataoko hoe ady hevitra amin'izao fotoana zao satria raha ny candidat lana faharoa mpifanandrina aminao ny laza fa teo amin'ny ataontsika hoe 200 hatramin'ny 900 teo hatrany ny elanelana tamin'ireo commune rehetra moa zany nahazon'izy ireo ny ataontsika hoe voka-pividianana ianao isan'ny nampiariary teo moa zany nylazany fa tena misy ny osoka sy ny alabato ary isan'ny nampiariarin'izany ny tany vinanony manokana zay nazahoanao ataontsika hoe 2000 voix d'écart manahoana ny avalinao makasika an'izay zay indrindra le zavatra mila zavaina ampiray-tanindrazana ny atao hoe fifidianana dia mivahoaka aloha ny tompony meny lalàna fahefahana izy safidy
ary ianao zany ianao milatsakio aza mieritreritra hoe za matanjaka ary zay mantsy le ansona le vaovao anatin'le izy tsy manaiky ana raha jerevanao ane sa mijery le valandresaka nataony tamin'ny fahitalavitra rahavavo omaly de mieritreritra fa tsisy ohatrany hoe tsisy dikan'izany SRMV hoe ianao ve manaiky amin'izany hoe io ny vokatra nisy tany anivon'ny SRMV fa tsy valiana amin'ny zavatra ohatran'izany rehefa tsy akenao ary io fa mieritreritra ianao fa anao tsindry anao hery any anivon'ny ACC zany rehetra zany de tsy azo ekena satria matoa hoe ny vahoaka malagasy ny safidy matoa ny vahoaka ny district Faratsio ny safidy an'izany atao hoe nifidy tao anatin'izany fifidianana député zany de tadio tsara fa zo fototra aloha zany zay ary zay zo zay de manaiky ny mpilatsaka rehetrarehetra zay avoakeo mety misy ny tsy fanarahana-dalàna nataon'ny candidat larina faharoa satria candidat mpanjakana ny namana iva de zao hoe anazy ny fahefana anazy daholo ny hery rehetrarehetra trany amin'ny lehibe ny fokotany be ny tanàna asivy ny se fokotany 10 ny andro mikaraky mobile ny andro maso mpiasa mpanjakana rehetra anazy ary zay tena tsy akoatra ny fitaovana rehetrarehetra zay nizarana soma mavy masinina fanjairana t-shirt be de be zany ary zay zavatra zay no mampatonga hoe mila zavaina ampiretandrazana satria lasa ahodina le vaovao ka ao anatin'izay indrindra fa ny kevitra zay tena mitsombadika raha ny ataontsika hoe raha ny fanarahana ny fandarina manokana iny satria anao zany zao no isany no ampangana moa tao anatin'izay fa hoe isany nanao any corruption électorale ary ny candidat lana faharoa tao anatin'izay isany victime ny manœuvre sy mikimaky nataonareo zao tenenina amin'ny candidat mpanjakana asa raha mahazava amin'le olona miteny anazy hoe victime zao ane le izy misitona ny sain'ny olona ty amin'ny télé no atao hoe za de tena innocente tsy manatsiny zany madame arety zany ao antany Faratsio fa tena nijaly na paoriny amin'ny fomba hoana na manaiva no tenenana hoe ianao candidat ivelan'ny fitondrana ny fahefana rehetra ny délégué mpanjaka zany tenenika aminao zany miaramila nalefa tany amanjatony zany rehetra zany mitenenana fa hoe nangalatra nanao fraude électorale mily ny zara vola ny zara ena fefa ny zara kafe sy mofo ny zara de ozy aho hoe le izy zavatra nataonao tany vahoaka no averinao anatin'le izy rehefa tsy mipasy le zavatra nataonao satria zay ane nitaiza olona ary zay natao hoe politika mitaiza vahoaka ianao satria zany mily zany ane manana natao hoe traçabilité amina politika zany tsy hoe olona vo tonga androany zany tsy hoe olona vo hoe tampotampoka teo hoe roa volana lasa de andehanao misy fifidianana député de ho avy na ray volana lasa fa efa indimy ianao no nirotsako fidiana tao anatin'izay ary hitantsika avokoa ny vokatra tao anatin'izay na tonga anazy hoe mety tsy manana nataontsika hoe poids politika ntsony zany mily zany amin'izao fotoana izao satria hitantsika ny zava-misy tao anatin'ny fandarina manokana ho any anany tiako iangana tao anatin'izay no ampangana ianao fa isany mipiraitsy-kombakomba amina resaka alatromby ny resaka ataontsika hoe fibodona tany tamin'izany fotoana ka manahoana ary amin'ity fividianana solombavam-baoaka ity mbola hifidy amin'ny mily indray ve ny vahoaka ny Faratsio zay teneniko hoe io vahoaka io manana solomaso be dibe ary mpanao politika mieritreritra fa hoe manana fahefana de afaka amiteny zany anefa natao zany tany anaty propaganda na manaivy hoe io de ohatran'izao tena mpangalatra tany mpanao raha matahora mpamono de ozy hoe ny vahoaka anie no safidy ary tadio tsara fa tsy misy ary tsy maintsy tenen'ny vahoaka raha hoe zavatra tsy misy ary ho teneniny aminao ka maika moa zavatra hitany ve de olona vahoaka ny district any Faratsio ve de ametraka ny safidy ary zavatra tamin'ny 2018 zany resahany zany satria raha niteny izy hoe 2018 zany any mbola latsaka député tamin'izany lany ny député ray aman-dreny ny député Papasolo tahiova la asakorazana izy faharoa manaraka an'izany filarina faharoa ny elanelany mbatony mianaka teo amin'ny 500 sy arivo teo ao ary zay nitenenako hoe ny tantara de tsy fanadinoana ao anatin'le izy hoe rehefa misy ny fifidianana de tadio tsara fa hoe tsy maintsy misy ny resy ary misy ny maresy fa zany atao hoe tsy manana hery andeha anaovana angalarana vaty zany ny candidat ivelan'ny fitondrana na manaiva mandaingy zany ataoko hoe PDB reo candidat milatsaka nataoko hoe indépendant na iza fa ao anatin'izany atao hoe candidat mpanjakana zay no ao anatin'izany ary le zavatra ataony ane io teneny io hoe ny hery teneniko aminao zany hoe ahoana ny afahana hoe mandeha mangalabato izara vola ray alina zany ery teto volana délégué ary namana satria deo samy bureau de vote io raha deo par bureau de vote zany misy olona efa-jato olona délégué ako any anatin'io io miantoka amin'ny fampandaninana io aminatin'izy ianao efa lany tao anatina fanaova fametrapetrahana ny faradoboka tamin'ny propagandy namana mamena ahoana ny afahana le izara vola ray alina zany
nanony io zay le teneny ao anatin'le izy ary zay ny teneniko hoe manana profo be deaibe zahay ao anatin'le izy amin'ny zavatra ataony tsy manjary tsy navelanao ny fidiny vahoaka zay fantatra fa andatsabato ho an'ny candidatnamana iva zao teneniko aminao amin'ny fomba hoana ny président pokotany ao anatin'ny amin'ny assesseur mijery liste fifidianana teneniko anao le fizotra ny fifidianana aloha fa manjary lasa tsika mantsy ny varotany olona sakabe aloha de lasa minomino foana fa jerevanao hoe ny président pokotany hovelany satria tsy tompona ndraiky tsy ao anaty bureau de vote zany fa nivelany amin'ny fomba hoana ny président pokotany efa ny aminovana propagande efa teneniny fa zay de ny président pokotany 100 isanjato 10 amby 100 amby 10 amby 100 de manohana azy fa zay tsy nanohana kely zay hoe mety nisy antony ary teneniko anao za fanalana se fokotany fanaovana affectation nampiasa mpanjakany zany teneniko anao zany tao anatin'ny fahasalamany zany ao anatina vampitoana tsy anaovana affectation za terena satria tsy manaritra ny fampelezan-kevitra n'le raha madame arety de androany ianao fa milaza fa 1000 laza fa tany avinanony fa tanàna na lehibe zany vinano zany ary tanàna tena nanaovana ezaka taminy atao hoe fanampiana mipretendant satria tatsara eo ary ny 1000 zay teneniko aminao zay efa elane zany tsy mbola foronary zay le tenenina voana hoe lamokana tody sy foy fa folo izy de taitra izy satria nieritreritra fa vitany motos bisikileta sy zavatra maro samy hafa ty serta sy lambahoany ty fifidianana ty fa zay ny taiza vahoaka namana iva hoe ny vahoakany de nitezana hoe tsy sika vahoaka de propagande zany fampelezan-kevitra fa tsy fampelezan-ketana karaha misy mamehetana anao raiso ary manahona ny olona lazaina fa nentinareo avy any Antsirabe nentina nampisehoana ny vahoaka ny Faratsio zao tontolo zao moa zany satria hoe mitodika ny Faratsio raha jerevantsika misy sary eo namaiva misy sary eo namanaiva propagande natao tany avina amin'ny atsimo teneniko aminao hoe tsy teny any tao amin'ny Faradoboka tao Faratsio tamin'ny tany Faratsio fa any avinanony zany hoe olona tena resy lahatra ary zay teneniko tsara hoe mato ny olona ny safidy any 1000 zaho atsy amaly zay fanaratsiana mpangalatra tamy mpangalatra ompa tsy zany aza rehefarehefa le adevitry firenena no entiny aleo akarina ny adevitra hoe matory io vahoaka reo ny fidy any 1000 tany Faratsio nametraka amin'ny fitokisany tadio fa resy lahatra izany hoe vokatry ny tany mandeha ty Faratsio inona le vokatry ny tany de niovy sy ny katsaka sy ny tsaramaso sy ny vary fa tsy atoky olona tsony izy olona itsororika avy aty ambony zany hoe zany mametrahan'ny fitokisana hoe zarazavatra zara entana fa zany efa diso aingo diso anarivo zany efa diso an'ny Faratsio zany de zany rehetra zany tenenana amina androany hoe nangalabato tana Faratsio de rehefa porofonao any le izy hoe taizary le izy manana 100 amboniny zany any avinanony satria tanàna feviko avao maresy 500 izy any ambato fotsy ve de teny aminy hoe tena nangalabato fa raha io vato misy omenyseny io za teny aminao fa mbola be deaibe ny fitoriana ho ataonay ao anatina bureau de vote satria misy amin'ny andro fifidiana reo président pokotany reo de mbola manery fidy hoe fidio ty mbola manao propagande hoe fidio larana faharoa iza zany le fantanina mipetraka androany tsara mpafantanina andrehetra iza zany le tena mangalabato nandritra ny fifidianana ny tanterahana ny 7 Mey tany Faratsio manokana raha ty amin'ny candidat ny firaisakina za teny aminao tsy manana fahafahana anao angalabato zany mandaingy zany hoe aty anao ary tsy nieritreritra anao an'izany zay fa safidy ho io safidy-mbahoaka nefa miverina hoe andao révolutionna vokatry ny tany io hoe andao ifidy olona zay hitanao ny lavatraniny hitanao ny misy azy niara-niaina taminao teto ary mahafantatra tsara ny olona atsika tatsara satria tatsara ane zany district Faratsio zany mpamboly ovy zany mpamboly vary zany manjaly zany amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny atao hoe Faratsindalana zay ny olona tedaviny avahavahany zany fa raha hoe resaka fizarana entany ary zay le propagande ane lasa mampimely satria propagande hitanareo am'ireny hoe very ane tsy zaka ny sainy sasany de zao hoe le moto lasany le bisikileta naparitaka le somana paritaka le artiserta le bisikileta le machine fanjaira le koveta tsy fa be da be fa mily tsy nanao an'izany fa ny 1000 nataony tao alohan'ny propagande atao alohan'ny fampelezan-kevitra zany hoe rehefa nanao zay de vola tena nomaninay hoe inona no afahana tena andresy lahatra amin'ny pretendrazana nefa lazaina fa efa mode opératoire anao efatra amin'ny taona 2012 io ka natonga ny ataontsika hoe disqualification sa ny fanafoanana ny vokatra tamin'izany fotoana ny tao mitsinjo manokana ohatra matsinjo mampiavana zao le izy namanaiva ny tantara tsy fanadina ary ao anasofa efa ao anatin'le hoe tontolo ao anatin'ny numérique tsika zao azo jerevana ao anaty YouTube zany hoe inona ny zavatra nisy tany amatsinjo mampiavana tamin'ny fifidiana be ny tanàna tamin'ny décembre 2019 fa ny fomba toetra ratsy nyreo atao hoe reo tsy maty manoto tamin'ity fireneny ity le manodikodina safidim-bahoaka hoe naharesy tamin'izany iverenao kely zany satria lasa io mantsy lasa ohatrany hoe manao jurisprudence mily de hoe amin'ny fomba hoana namanaiva hoe ny olom-panjakana rehetra terena tsy maintsy manohana anao taletsy école chef zap chef sisy koa médecin inspecteur rehetra reto
iza zany nandany amily le vahoaka tsy mandady arina ary zay nytenenako hoe raha merina kely sifra aloha sifra nytenenako azy de amizay azy tsy amaly an'zany fa manjary lasa mirefarefa hoa tena za akary le adevitra raha iresaky tsika fa tsy zany lasa manabady praitanydrazana zany fa ny zavatra teneniko aminao nanao be ny tanàna 2019 nanao député 2018 tao amatsinjo mampiavana naresy to am'bureau de vote ary ty to amty tamin'ny fifidianana be ny tanàna décembre 2019 de meko anao ty hoe tao amin'ny EPP matsinjo mampiavana to amin'ny commune faratsio zany fokotany matsinjo mampiavana de nahazo vato telo zay ny candidat be ny tanàna tam'zany niakareteto amin'ny plateau satria mandraky ty ny androany tsy naverina zany fifidianana zany satria conseil d'état niaraka satria narovana ny safidy-bahoaka hoe teo amin'ny zato teo ny elangelam-bato tamin'izany fotoana ary zay nitenenako hoe le pratika politika efa lany andro ok zay ampy zay ny fampijaliana fanaovana tsinitsinina ny safidy-bahoaka fa tsy zao de anetsikelo ka hoe nangalatry hoe zao io fa raha misy profo any aminao hoe tena mitoaka hoe io profo fa tsy olona mijoro vavolombelona zany any misy etoa rafitra manaja an'izany misy ny rafitra mikiarakara fifidianana ny amin'ny CENI misy ny ao anivon'ny ACC manaja an'izany satria zay no mamoaka ny vokatra farany raha teneniko anao iverenako tany amatsinjo mampiavana tamin'ny fifidiana be ny tanàna mba hoe ny praitanydrazana hoe le fifidianana naverina nefa tsy nitaterahana fa matahotra vavonona foana mily ary mily tsy kivinady zany matoa mily mbola mijoro hatramin'izao iny efatra ny latsaka tena mbola mavonina satria ny fitiava-tanindrazana nefa latsaka atao anaty anavitra amin'ny praitanydrazana zanaka tatsahany tena anavitra andreo tatsaha mitovy amin'ny tena ary jereva aminao ty vato ty hoe raha ny vato azoko tamin'izany raiky amin'ny 20 ny vato azo ny candidat volomboasary tamin'izany vala amin'ny 70 ary tamin'ity fifidianana député ty tao amin'le matsinjo mampiavana lilazana fa io de efa fanao fomba ratsy fanao mily vidy olona tsisy olona zany namana iva hoe nangalatra niditra atao tamin'ity trano ty de tetsy ambaravarakely tetsy tamin'ny 5 taona niditra de avy eo afaka 5 taona de eo ihany fa tsy efa maily ve ny olona rehetrarehetra hoe andao asina grille de protection eo andao atao varavaramby io fa teto nangalarany olona fa tsy zany tenenina fa profony zany de tamin'ity fifidianana député ty hoe ny fifidianana député zay natao tamin'ny herinandro any teo de zao nitao amin'le matsinjo mampiavana satria re olondreo de miara-velona amitra reo tena ray aman-dreny fa zanaka sy ray aman-dreny raha misy zavatra mahazo andreo na tsy salama na ataoko hoe zavatra amina resaka mahazo andreo de ray aman-dreny zany ao anatin'ny tanàna fokotany anankiray amin'ny fokotany valambe folo ao anatin'ny district faratsio zany ny ao anatin'ny salalainy de vato azo koa 570 vato azo ny candidat volomboasary 2 ary ny tao amin'ny saladeo 7 no azoko ary 7 ny vato azony ary zay le tsy zakany hoe na mesy mady eo taona efapolola saka atao na meny akanjo na mety veta na mety be de ary zany le mamparary ny saina anatin'izy de aty amin'ny telena hoe tena zany eka tena nijaly tamin'ny faratsio fa tena nataony tena nampahely fa tsy possible fa inona zany ny andikana ho an'le ataoko hoe resabe moa zany misitona ny sainy olona misitona ny sainy ao anatin'ny gouvernement misitona ny sainy président izy mba jereo président fa zany ampijalin'ny olona aty faratsio ohatrany hoe zavatra ohatran'izany fa safidy-bahoaka io ianao rehefa manao politika de tadio hoe ny ao anatin'ny sainao voalohany no de ny tsy lany fa lany izy zany hainao azy iny fa ny tsy lany ny sarotra menany zany ary zay mampatonga ny olana eto Madagasikara mieritreritra fa manana hery manana tanjaka de azoko alalaovina amin'ny vahoaka satria vahoaka mahanitra reo vahoaka fadiranova reo ary zay ny teneniko foana tanaty fampelezan-kevitra hoe ny vahoaka ny faratsio rehefa fifidianana de vahoaka mandinika fa tsy vahoaka madinika fa raha ianao menao zavatra ny vahoaka madinika de fikitra aminao izy fa vahoaka mandinika raisy le zavatra meny anao fa ny safidiny any amin'ny miliny azy ny safidiny ary profony zany amin'ny faratsio any avinanony io satria raha iteny amin'izany ianao de alaina daholo any eo za karazan'olona rehetra zao hoe nijoro afa ohatran'izao de ozy hoe zany rehetra zany fisintomana ohatrany hoe fisintomana ny sain'ny olona fotsiny mitodia aty fa fantatrao any za madamo zany tsy teny tsy olona ataoko hoe ngeza be eto amin'ny firenena zany misy fijoroana vavolombelona maro mihitsy hitatsika tao anatiny tsy za ny ao anatina fanaovana politika de zao ny politika mandalo io namana iva fa le fiarahamonina zany fiarahamonina any ambany vohatra zany anankiray zany hoe tokony sosombainao anatin'izany hoe misy namana ny député fa hitako olona tsy lany izy zao tena tonga de mametraka zany zay le olona démocrate zany zay fa tsy manao ohatrany hoe apiatsikely koa raha tamin'ny fifidianana be ny tanàna teto Antananarivo de ohatran'izay natao hoe lany la maire madame Lalora Valmanana de ohatran'io ihany hoe mangalatra zao nefa amin'ny fahefana rehetra eo ampilatananao
ny vola sy ny fitaovana ny 4x4 tomobile sy zany tany afaratsy io zany raha ianao tantarako ny ambian'izany zany dia hoe ianao moto no entinao mandeha manao propagande fa ny azy 4x4 tsy zany tsy olako zany tsy mana problème man'izany fa le zao hoe avily le safidiny olona hoe ohatrany atodioany aminafa zany ka ohatrany anao répression na hoe manao tsindry any amin'ny ACC tsy rahako any ianao ve ao anatin'izay ao anatin'izay resaka tsindray indrindra raha ny vokatra avy any anivon'ny CNI amin'izao fotoan'izao ohatra ny hitantsika miovatra ny voka-pividianana avonjo maika moa zany ao anatin'izany ary hitantsika amin'ny fitombony resaka razo manahoana ny mahakasika an'izay ka zay indrindra no isotomana ny sainy ny zavatra rehetra ao anatina vanim-potoana fifidianatra an'izao dia mila misitona lesona matony tomobile karena sy na rétroviseur vy io fatim-by io maijerevana ny any arina ny olombelona zany tokony manana rétroviseur aloha mandinika ny tenany aloha voalohany hoe mety ve efa za mihitsy neny efa tsy ny olona mihitsy ny manao régie amiko efa mandamiko hoe satria zao teneniko aminao raha ny fidiana be ny tanàna da Antananarivo tsy lany teto ho any Atsirabe ta hoe ho any Atsirabe kandidany Atsirabe tsy lanina Atsirabe mieritreritra fa faratsy io zany dia azo ambakainy zany fa faites attention fa raha tsy io nampianatra satria zay tamin'ny mbola ataoko hoe mbola teny amin'ny université dia efa nanangana sekoly zahay nampianatra an'izany district afaratsy io ho any Amiandrarivo ho any Avinanony atsimo hoe ahoana ny afahana mba tsy ho bado reto taranak'ireto tsy anaovanao ohatran'izao zany tsy tondrahanao zavatra ohatran'izao dia zay misy zay mitondra zavatra ohatran'izao nametrahana amin'ny fo fa le olona anie mandinika etadio tsara zay ampanao politika hoe mpanao politika fa sedra fifidianana impiry fa zao alany io ary tsisy anaiky an'izany hoe efa lany tamin'ny be ny tanàna dia tsy naveriny dia hoe zany faratsy io zany ve le resy dia efa tena ohatrany ataony olona ohatrany ahoana loatra efa tsy nanana be ny tanàna efa very zony commune faratsy io dia zao ndray dia hoe te davina tsimbadika amin'ny mainty ho fotsy ka anaiky an'izay ve mila raha tokony tsimbadika ahoana ny anekena an'izany na vato 2 arivo mahe commune anankiroa no vonoanao raha mainandro commune sivinao ny enina amindreo nandreseko ny 3 nandreseny ahoana ny eritretinao hoe ny commune anankiroa verenao zo zany dia mino afa misitona za zany sady tsy za tsy teny tsy anao tsindry afa fisitomana hoe reo olona ao amin'ny ACC reo olona mandinitra reo mametraka any atao hoe feo fieritreretana mangataka ny fisitomana ny sainy andinika tsara fa io zavatra misy any afaratsy io tena hoe mitodika any afaratsy io ny mason'izao tontolo zao ary zay mason'izao tontolo zao mitodika any io misy antony io satria olona ngeza be tendrombohatra nahetry tany afaratsy io amina angady mondry zay le adika le satria raha adikanao io dia hoe mofo sy kafe ve zany no atakaly ny olona moto sy bisikileta hoe ena fe fa dia ena gaga ny anao hoe zany ve dia zavatra ohatran'izany ve dia ampitenenina daholo amin'izay ty olona manao témoin tsy fantatra tsony hoe mpangalatry io zao dia io ny vahoaka dia zao ny anamana iva ny vahoaka dia mijery anao amin'ny solomaso be dibe jerevana anao fitondrantenanao jerevana anao fomba fiainanao jerevany anao amin'ny mahay anao io fa tsy zany akory zany vinanony zany tanàna tena anisany hoe nalehibe zany tanàna tena atao hoe avianiny tena amin'ny fomba hoana hoe ianao ve raha maresy hoe tsy ohatrany fahotana zany le andresenao be ao anatin'le commune le mahita fokotany ianao mahita an'izany hoe eninjato mahita an'izany vato azonao ny anazy mety eo amin'ny zato na ataoko hoe 5-valopolo dia zany ve fahotana ve zany fa ianao mieritreritra hoe fifidianana io ary zay ny any tenenako ao anatin'ny afatra mba hoe mamary ny fampitana sy sanatria zany amin'ny lesony fa ny politika io géométrie variable io be dia be ny lesona azo tsoahana amin'izao raha mahay maka lesona zany hoe manahoana ny rapport de force eto amin'ny firenena manahoana zany ve ianao mihitsiny zany tokony ho tonga asaina hoe faites attention efa mirehatra ny témoin menamena satria ianao mihitsy le mpitondra tena eny efa tsy eken'ny olona tsony efa mandahanao ny olona fa raha ohatra hoe manampitsofona amin'izay antsonao zay ireo rafitra mpikirakira ny fividianana sy ny fitsarana avy momba lalam-pandreny na traiza ny fahavononanao hiady amin'izay ataontsika hoe fiarovana ny safidim-bahoaka zay mily tena vonony za zany namana iva hatreto aloha ohatrany hoe za tena ny zavatra rehetra napetraka tamin'Andriamanitra na izao fifidianana zao ary tena na vao nanomboka zay na manao anaty fampelezan-kevitra zay na manao vitany isan'andro dia mapetraka amin'Andriamanitra ny zany atao hoe fifidianana zany ary zay no ataovako isotomako hoe tsy za tsy manieritreritra mihitsy ny hoe ho vato safidin'olona dia efa 100 arivo vonoanao zany dia olona hafa nandeha hiakatra ho député zany fa ny teneniko fotsiny dia zao hoe manaiky amin'izay rafitra fandaminana ao anivon'izany fitsarana zany
afaka mitory afaka samy mitondra fitorina eo fa nitsindry ny répression na nitsindry ataonao aleo mba ivelany zany fa matotsika manaiky an'izany atao hoe rafitra démocratique zany zay lany bahoaka inona moa nanaovana fifidianana mainona raha tendriny za zany raha zay zany raha ivany teny amiko hoe ianao ve manaiky tsy manaiky hatramin'ny farany raha zany hoe safidim-bahoaka ary ty ataoko sangisangy hoe rehefa kiotokoely natao batemy natao batisa de aleo kiotokoely niakatra any an-danitra fa tsy raha vao maria niakatra any an-danitra fantaniko farany mily minisitra risany ataontsika hoe mpiaro ny fitondram-panjakana ny kandida lalina faharoa hitantsika reny tamin'ireo loha hevitra samihafa sy tranga na be resaka teto amin'ny firenena izay no isany nambara ny fanaovanareo avy aty amin'ny fanoherana angaredona azy moa zany hoe tsy alaniny tao faratsio fa avadiko ny fantanino ao anatin'izay hoe fa inona koa no mety ho antony mahatonga anazy tena ataoko hoe mitady ny tsy alaniny zany kandida larana fahatelo andremato mily zany eo faratsio io fomba fijeriko te zao hoe ny fotoana anankiray zany mandinika mametraka tsara alohana talisa fa io naterenao masaka ary io rehefa tsy mety aminao zany hoe olanin'ny bahoaka rehefa ny vahoaka manao hoe oka zay tena hoe oka manao barrière tsy mety tsy tafiditra ao zany ianao faharoa de zao marina hoe ostomina hatrany amina zavatra hoe manonga-panjakana safidim-bahoaka any eo lalàna zoany ny antso any eny lalàna ny eny nametraka an'izay ifidy solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara tsika fa tsy hoe faratsio rery fa raha ny safidy ao anatin'izy mety hoe discoade ho izy za zany mahita an'io hoe discoade hoe za ny faratsio zany de za hiteny amin'ny honorable anankiray zay hoe mangamasaka io domina fotsiny za ny faratsio zany de mipatitaka fa tsy zany faratsio fa faratsio efa nitezahana politika hoe ny olona hitanao azonao ifampiresahana olona hitanao mahafantatra ny marary anao tatsaha azonao ifampiresahana idirana trano hitanao ny afaka hitondranao ny etaetanao zay ny olona atao hoe solombavam-bahoaka fa le pratika politika amina solombavam-bahoaka ane de hoe zay be vozona zay mananetana zay olona manana tsindry fa tsy zany kosa ny propagande tsy zany fa fampelezan-kevitra fa tsy fampalezan-ketana fa raha vao ianao mieritreritra fa entana navelarinao de raisinay io ko zay fa nanabe olona efa nampianatra zay hoe ny propagande efa pelezan-kevitra fa raha zany noentinao hoe hitarainanao hoe nangalatra io tary jurisprudence io ny tanin'olona ny tsy fantatritsony manao baro misy vonaona sefoko tany doranareo ny trano doran'olona ny trano de ozy tsy zany le retsy tsy zany tsy amaly an'izany ny akarakety fa ny zavatra misy hoe ahoana mba niaina mily an'izany hoe io ka misy candidat golianta be tany afaratsio ohatra ny ahoana niainana an'izany hoe sahany io ve anao fa ny azy zany de hoe fitiava-tanindrazana manosika anahy ary fantatro tsara hoe ho any afaratsio izy fa raha tsy manana herijika an'io tsy andeha andany andro amin'io zany afatra farany ary oentin'ny mily ho an'ny androany afatra farany de zao ny politika de atao andaminana raha-piarahamonina fa tsy ampedina fiarahamonina reny olona jorojoronao azopanaovana témoin reny ane mety menaseny resefoko tany reny zao de ampitahorina hoe zay tsy maintsy miteny satria zay le ataoko sangisangy hoe nihinana mivongorombaratra tonga mivaratra zao tsy maintsy miteny ianao satria misy sefoko tany am'ireo nahazo android nahazo vola 10 000 tele tsy mibeny tanàna mahazo moto mahazo telo pdb zany rehetra zany de zay nefa tsy mipasy nefa very le zavatra de ozy hoe atero zalaben'ny tanàna atero sefoko tany zavatra olona de mety mangina mifony fa raha zany no eritretina hitondrana firenena ny ty tanynjanaky ty samy tompona andraikitra amity tsika rehetrarehetra fa tsy hoe anazy rery io na anizy fa atsika rehetrarehetra zany io de mahazaka zay zavatra voka-pifidianana misy fa tsy hoe za de firifiry ho andiky ny député io zao ny ndray aman-dreny eo anatin'le izy hoe tena misy lany de tonga de hoe zay fa raha io zany no sotominao mba tanynjanaka ane malahelo an'ity Madagasikara ty fa ny fahoriana mahazo ny vahoaka ny tsy fandriam-pahalema ny fiakaram-vidim-piaina ny matsindry mahazo amin'ny vahoaka mahazo anazy am'izao de ndray andro kely ananany ve de mbola anaovanao raha matahora mbola anaovanao cinéma eraky ny télé sy radio eto hoe za de innocente kely zany za madame arety zany tamin'ny faratsio fa de lasa de efa niteny any izy za mily zany timida kely zany tamin'ny voalohany ka zay misy le izy hoe tenenako aminao hoe za tena ao anatina hoe fa niomana nanao député tsy tongatonga ho azy io na hoe ohatrany azy hoe tsy lanina tsirabe na tsy lany avy aty Antananarivo de ho amin'ny faratsio hoe anao valimbabena feny fiatsaram-bela tsy zany tsy zany ny zavatra ilain'ny vahoaka amin'ny faratsio firitaona tao anatin'izany ministre zany ado inona ny sonondraisiny zany district amin'ny faratsio zany taminao mitondra inony ianao fa rehefa mizongozona ny sieza de lasa io am'izay fa de andeha ho an'ny faratsio de fa raisinay raisiny fianakaviana satria zay olona tanàna kely district kely any le faratsio hoe de afaka malala tsara nitoetrany olona rehetrarehetra hoe ary zay nytenenako hoe tsy manana olana amin'iza
fa le izy keo za azavadika le safidim-bahoaky tsy manasa olana amin'ny madamy arety tsy manana olana amin'iza tsy fa io safidim-bahoaka dia aleo ajaitsika zay zany rafitra fa tsisy fampandany ihany fotsiny raha ohatra hoe mifidy ny vahoaka nefa tsy hitsakitsahana ohatran'izay dia manao ohatrany hoe anao ohatrany tamin'ny be ny tanàna ihany dia hitsahanao dia anaiky an'izany ve hoe ianao apetrako amin'ny toerana naiva hoe io misy fifidiana be ny tanàna dia tsy averinao any amin'ny distrika faratsio commune faratsio ambanivohatra tsy manana be ny tanàna zany Verezonjo dia andendray fifidiana be ny député dia olona tsy nieritreretony vahoaka tsy lanim-bahoaka nieritreritra fa dia ampiady anao tsindry anao répression aty amin'ny zany ve ny fahefanapetraka koa dia hoaizy ty Madagasikara ty hoaizy ty Madagasikara ty ary zay nisy toma conseil rehetra hoe mba le pratika politika andao ovany andao ovana le pratika politika fa oka zay fa nijaly no vahoaka andao marina anao seo misy miantso Andriamanitra misy miantso tsy fantatra le Andriamanitra atsoina anatin'le izy hoe le fahamarinana fa samy zany io fa raha ohatra aleo andeha le rafi-pitsarana anatin'le izy dia manaraka an'izany zavatra rehetra zany tsika fa tsy mandahany zany tsika akasany ianao mily tao anatin'izay fanampiparazavana rehetra izay dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity naiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany veloma toboka Big Crystal, penina tena azo antoka. Vous a présenté Ny Vavao. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.